Dia fifaliana trano no iarahana amintsika amin'ity an'ity ry havako. Andeha hivavaka isika aloha. Jesosy feno fifaliana izay satria nomenao amin'ity andro ity. Toroy mandrakarivo izay satria fantatra fa ianao no nomeny zanakay ho anay ary adidinay izany. Izao fampisaran'izao anie hanovozanay fahalalana ahafahanay mitaiza azy ireny amin'ny mpifaliana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tamin'ny herin'ny isika diavako dia niresaka ny hoe tokony ho firy taona eo moa ny zanantsika rehefa manao sipa dia ahoana amin'izany. Anisan'ny fanontaniana napetrakareo ihany koa anefany ary izay no resahantsika amin'ny teny ity dia hoe ahoana ny fomba mba hitaizana ireny zatovo sy ny tanora ireny. Ilay tiana ho lazaina amin'io zany dia ilay ao anatin'ny mahasaka ny zatovo azo isika izay tena manahirana tokoa. Ary tena azo ekena moa fa tena manahirana ny ray aman-dreny ary manahirana ny zanantsika ihany tokoa ny fotoana mahazatovo sy mahatanora azy satria vanim-potoana iray tsy maintsy lalovany eo amin'ny fiainany io. Tokony ho fantatsika aloha hoe ireto no antony izany mahatonga an'izay hoe manahirana ny fiainan'izy ireo. Io vanim-potoana io zany dia te aneo ny zanatsika, ny zatovo sy ny tanora fa mahalala ny zavatra rehetra izy ary taraiky sika ray aman-dreny noho izy amin'izay fahalalana ny zavatra rehetra izay. Ary raha misy zavatra tsy fantany aza dia heverina fa tsy ilaina loatra ny mahalala an'izany eo amin'ny fiarahamonina. Ary siansa ihany koa dia miova moa ny toe-batana eo no ireo hormona samy hafa izay mivoatra ao anatiny ao ka manaka anazy tsy saina toy ny olombelona zany olona lehibe zany rehetrarehetra zany kanefa koa tsy manaiky ny ho zaza intsony izy ao anatin'izay vanim-potoana izay. Tiany ny ankizy ho azy daholo, tiany ny zatovo sy ny tanora ho azy daholo ny zavatra rehetra ary eo no eo ao amin'ny vanim-potoana io ka tsy fantany intsony na mahaso na tsy mahaso azy izany indraindray. Noho izany dia mila manampy sy mitaiza azy isika ray aman-dreny. Ireto misy teboka vitsivitsy hifampizarako aminao amin'izay mba ahazahoana mitaiza azy ary avy amin'ny soratra masina ny nanganana izany rehetrarehetra izany. Voalohany indrindra dia izao, aza mpiataina loatra tafahoatra ny zanantsika. Aza mpiataina tafahoatra ny zanantsika eo amin'ny vanim-potoana eo. Jesosy dia nampianatra ny ray aman-dreny ao amin'ny Mateo 7:7 sy 10 fa rehefa mangataka zavatra heveriny ho famaso azy ny zanaka na dia manimba azy aza dia omeny ny ray aman-dreny foana hoy Jesosy. Ka ny tiany Jesosy tenena ao anatin'izany dia izao, adidin'ny ray aman-dreny mikaroka izay mahasoa ny zanany. Anjaran'ny zanaka ny mangataka fa ny ray aman-dreny kosa dia tokony hisy hoe izy ihany no mbola mahalala aloha izay mahasoa ny zanany ao anatin'izay vanim-potoana izay. Koa aza ampiataina tafahoatra ny zanantsika. Ary ny faharoa ry havako dia izao, aoka isika ray aman-dreny ahafana fo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Zava-dehibe izay, inona ny antony? Hoy ny Ioabolana 2:2-9 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra ary izy dia tsy hiala amin'izany. Ny dikany hoe zaro dia izao, asehoy aminy fa mpivavaka ianao ray aman-dreny, mankany am-piangonana ianao ary mandray an'i Jesosy ianao fa rehefa izay no hitarihanao azy ihany dia mandray mora an'i Jesosy izy dia akany am-piangonana izy ho zatra ny lalana tokony alehany izy ary rehefa antitra izy dia tsy hiala amin'izany intsony. Manahirana ny ry havako feo amin'ny fotoana ny mahazatovo sy ny tanora io no tena mampiala ny zatovo izy ireny zanantsika ireny tsy hivavaka intsony araka izany. Ny fahatelo dia ity, aza misalasala manafainy zanantsika raha toa ka ilany izany. Hoy ny Ioabolana 7:17-20 manao hoe izay mitsitsy ny sorakazony dia tsy tia ny zanany fa izay tia ny zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Izany hoe faizo ny zanantsika fa lanjalanjao kosa anefany ny famaizana azy. Tsy ho fampijaliana na famonoana akory ny famaizana atao aminy fa tena amboary zany. Ohatra,
raha nylaza fa andeha hanao baolina ny zanatsika kanefa tsy nanao baolina akory izy niala ny trano fa nandeha any amin'ny toeran-kafa, midikany avelao aloha izy hijalona ao an-trano fa tsy mahazo manao baolina mandritra ny fotoana voafetra, fa rehefa ho tsapany fa tsy netiny nataony dia mora aminy ny moverina tsy handainga intsony ao anatin'izany. Teboka manaraka dia izao, asehoy amin'ny zanatsika izay zatovo sy ny tanora fa ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny foana ary manam-pahefana amin'ny zanany fa tsy hoe namany akory. Ataovy amin'ny zanatsika fa afaka manapaka sy mandidy ny fiainany ampitiavany isika ray aman-dreny ary tsy toy ny namany akory isika ka miaina amin'ny marimaritra iraisany iny ihany na iombona amin'ny ratsy araka izany. Manaraka asehoy amin'ny zanatsika fa misy fitsipika tsy maintsy arahana eo amin'ny fiainana na ao tokantrano fa tsy resaka fankahalana na fahatezerana fotsiny no anatanterahana izany. Ary dia afantaro azy fa tombontsoa ny zanaka sy fanehoana fitiavana amin'ny mihitsy no ataon'ny ray aman-dreny amin'izany fampiarana fitsipika izany. Eo zany riavako dia tokony tsy fahitsika tsara hoe aza tonga dia tezitra rehefa mitaiza ny zanatsika, na misy zavatra adalàna ataony ara dia aza tezitra aminy ianao. Hoy ny Efesianina 4:24 hoe ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Zany tokony ilainy zany fa misy tonga dia masika be dia tsy hita intsony izay anaovana an'ilay fifandraisan'ilay zanaka sy ray aman-dreny rehefa avy eo. Asehoy amin'ny zanaka ny fahadisoany ary tsy manaiky zany ny ray aman-dreny satria tiany zanany izy ka tsy hamela azy hiaina ao anaty fahadisoana mandrakariva. Tsy maintsy mamorona fepetra mifanaraka amin'izany. Raha manohitra n'ireny famaizana ireny ny zanatsika satria mety izy zany toeriny ilay famaizana dia aza misendoatra. Falazao azy ny Hebreo 12:17 hoe famaizana ny antony aretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka, fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizan-drainy. Izany hoe ampahafantarany mifandraikitry ny ray aman-dreniny ny mampiatra ny fitsipika ho an'ny zanany satria mbola ho adinina amin'izany koa ny ray aman-dreny rehefa anirina fa tsy hoe ilay zanaka fotsiny no adinin'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy mba misy fifanoloanana indraindray ao amin'ny fitaizana ny ankizy fa tsy izany akory ny ampisendoatra na dia tena hoe andraisana ny ankizy ho fahavalo sanatria ny vava fa ny ray aman-dreny dia fa ray aman-dreny mahalala izay tokony ataony ao anatin'izany. Ary ny farany riavako dia izao, reto misy anampy antsika mba maso-tsibana kely anampy antsika ihany koa amin'izay mba fitazana ny zanatsika. Indraindray ny fitenenana ny zanatsika dia mba atao sangisangy zari-tenany fa tsy dia tena hoe entitra be foana fa mba atao sangisangy zari-tenany mba ho tsapany sy ho fantany izay tiany atao. Mahaiza mankasitraka rehefa manaiky ny antsoiny izy fa tsy mandrivotra lava. Izy mbola mandrivotra foana. Ary izay maharesy lahatra anareo mpivady mihitsy no ampiarina ny fitazana ny zaza fa tsy mandeha ila ilay izy. Iombonana avokoa ny fitazana sy ny famaizana rehetra fa tsy hoe ny ray ihany no mandeha na ny ray ihany. Ary asehoy fa miankina amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa sy ny sitrapon'Andriamanitra ianareo rehefa mitaiza ny zanakareo. Ary mivavaha mandrakariva, mialoha, mandritra ary ao aorianan'izay fampiarana ny fitazana ataonareo amin'ny ankizy araka izany. Dia inona fa hanampy antsika izany rehetrarehetra izany satria hoy ny ohabolana 7:20 manao hoe faizo ny zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifalian'ny fanahinao. Dia mirary soa antsika ray aman-dreny sy zanaka rehetra amin'ny fampitaizana izay ataontsika riavako.